Eny ary, hira gasy nampantsena ka ze vo manodidina e. Ny hira gasy dia seho antsehatra antsangana tahaka ny teatra loharano anovozan'ny malagasy ny fahalalana hoentina miatrika ny fiainana anio sy ho an'ny ho avy anatsarana ny fiarahamoniny taranaka faramandimby. Loharano be sekolon'ny fiainana ny hira gasy ao a Madagasikara. Ny fiavian'ny hira gasy dia efatra amin'ny fahagolatany no nisy hira gasy teto Madagasikara. Ary rehefa nisy vanim-potoanan'ny fandimby ara-tantara dia nanjary ny akadapa izany hira malagasy izany na ny hira gasy dia
nakarony mpanjaka teny andapany Iragasy tamin'ny androny Andrenampolimerina dia nanana endrika hafa indray zany ny Iragasy rehefa tafakadapa. Rehefa tafakadapa ny Iragasy dia ny mpanjaka miaraka tamin'ny vahoaka no miaraka mioby sy miaino ary makafy. Ya di fata keluar. Semisal ini nona. Anak ibu deh. Tim beli pakai Nari yang mang kultura lihat karena ini baru. Ny anarako Ranaivoarson Jean Félix. Ny asa ataoko zany ato amin'ny Iragasy chef de troupe, pamokira, pikabary ato amin'ny tarika Ramilson Beska Sokona. Tandrem so diso adresy zay nenay e tandrem so diso adresy za tsy milaza hoe ratsy ty iranay ty ary za koa tsy milaza hoe tsara ty fa ny alalana hoe tsara ny hira mipiragasy rehefa mamisy vodona kely any amin'ny eritreritra reo any. Dia miarahaba ny mpijery marobe zay tonga manatrika. Faharoa milaza ny lohatenin'ny hira ho tataraina. Dia miteka be nareo ao le izy zay sady zao koa iny teka dia davinay aminareo iny koa mampihetsiky ny anan-dranonay iny raha miteka ianareo. Iny zany ho azavaina azavain'ny pikabary aloha ny lohatenin'ny hira ho tataraina io zany ny titre zany. Vita zay dia alefa amizay ny mpihira manazava ny titre nomena teo iny azavaina zany azavain'ny mpihira reo. Fa raha tsy miteka eo nareo manao zavatra zara fa vita fotsiny ey tonga ny hariva raisinay volanay ka izay zany minkavy ary avambahazoazo le izy aleforanga le teka mafy be iny fa rehefa milay iny milay kio nataonay peskara tolony reto velona zay manenonareo tongotra lasinareo ray rotela tao ary.
Ny hiragasy tsy mifidy fa afaka mandeha daholo na famadihana, fetin'ny fiangonana, fetim-pianarana dia afaka andehanan'ny hiragasy daholo. Dia misy amin'ny hiragasy maninananay dia mbola tsy fantany fa zay dia milay azafady ary fiomelatsiny amin'ala vahoaka dia alo masalary fa sao dia mitsoaka dia misy misabe saina sy be mitontoro izy mba manaiky azany mialay da tatoro dia zay tsy matahotra masomena satria maramila mbesika ala tsy azo soliana ataky Zany ny hiragasy arazadiny fa ny hiragasy dia sekolon'ny fiainana, sekolony ngezabe satria ny tononkira rehetra ao anatin'ny hiragasy dia manome lesona sy mampianatra ny taranaka sy ny malagasy, na izy mitory fihavanana, na mitory firaisankina, na mitantaran'ny zava-misy ara-politika, na mitantaran'ny fiainana ankapobeany amin'ny andavanandro, na koa mitantaran'ny fifankatiavan'ny olon-droa sy ny fifankatiavan'ny mpianakavy, zany hoe tantaram-piarahamonina ray manontolo ny hiragasy. Ny kilalao an'ny hiragasy na ny seho an'ny hiragasy dia tsy mandeha rery fa tsy maintsy misy tarika anankiroa andaniny sakilany nefa tonga amin'ilay fitenenana hoe toy ny adiny mbalahan'ny mpianakavy ka zay maresy tsy obiana ary ny resy tsy akoraina fa dia volako lava kilalao mbola hely. Dia Madagasikara ma misy legenda. Legenda dia Madagasikara mahafinaritra moa ny hiragasy nefa ny kibo tsy mba lamosina, ny tsinay tsy mba vatsy dia tsy maintsy misy fotoana angalanaina kely ary tsara na mikilalao dia miroso amin'ny fikarakarana ny sakafo sy ny loka, ny vary, ny sakafo, ny henomby, ny sakafo matsiro ho an'ireo mpilalao hiragasy dia avy eo indray miatrika ny seho manaraka dia ohatr'izay hatrany hatrany, ohatr'izay hatrany hatrany. Ny fitsinjarana ny taona ato amin'ny hiragasy dia ny tsy mety amin'ny mpanao hiragasy zany lefa hoe efa antitra loatra
Fotoana zao sahala amle zazakely mpandeha ato aminay iny zao voeny taona izy efa mahay ny zavatra ataony zany hoe mitsinjarany zavatra ataony zany dia zao ny azony ataony dia tsy maintsy amin'nisy kelikely zany no anaovana an'le dia dia mipihira ndray eo amin'ny atonontonony eo ny taonany misy efa zokozokony kely misy mbola salatsalany kely atonontonony eo salan'izany keo ny mpitendry lokanga pikabary ary ny mpitsoka mizika zany mila le mpitsoka mizika sy anareo zany mila olona matanjaka satria aina anao tosaka amin'le izy aina anao tosaka amin'le mizika dia salan'izany keo tsy maintsy mba mila biky an'olona ihany keo zany le hiragasy indrindraindrindra fa ny vehivavy tsy maintsy mba mila biky an'olona ihany mba tsaratsara bika zala misaosao zay ngamba fa ny lehilahy ndray tsy dia hoe mijery biky loatra fa tena ifatenana ny lehilahy zany dia ny fahaizana zay zany vao mahatonga hiragasy atao fahaizany dia ny bikebike sika raha fa tsy dia ilana hoe sala misaotsara ny vehivavy zany. Tio arina ny hiragasy dia mifandray tanteraka amin'ny diarin'ny zavaboary zany hoe diarin'ny zavaboary zany hoe rehefa maintsoahitra dia tsy misy hiragasy rehefa manomboka fararano dia mipongatra daholo ny fety sy ny fomba malagasy rehetra ny famadihana ny asoavan-jaza ny fanorena trano ny fanaovana fasana io rehetrarehetra dia miaraka amin'iny diarin'ny tontolon'ny fambolena iny zany amin'ny diarin'ny kolotsaina raketin'ny hiragasy. Ny fotoana anaovana ny hiragasy zany dia manomboka ny fotoana mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février zany eo na repos kely fa ao anatin'izay ary manao répétition. Ny famelomantena ao anatin'ny taritra zany dia ohatrohatry ny hoe samy manana azy ao anatin'ireo repos ireo. Ao misy mivarotra, ao misy any ambanivohitra dia mamboly, ohatrohatry izay samy manana zavatra ataony. Tena niova mihitsy zany satria tamin'ny taloha ny hiragasy dia ohatrohatry ny hoe ny ambanivohitra lavilavitra reny ihany zany no tena mankafy azy fa amin'izao zany ny hiragasy dia na andrenivohitra na ambanivohitra dia efa lasa tena mandroso izy zany. Ary tamin'ny taloha ary nisy fotoana mihitsy fa ny ankizy en ville dia tsy tia hiragasy fa amin'izao na ny ankizy en ville ny tovolahy ny tovovavy ary dia efa tena mankafy ny hiragasy.
fahitana ny avy hira gasy aloha amizao dia tena hita hoe miroborobo satria marina le tenin'le namana teo hoe taloha ny hira gasy misaiky olona avy eny ambany vohatra ihany no makasitraka azy fa amizao fotoana dia tena na any amin'ireny vohatra na aiza na eny fa na any amin'ny faritany ara any amin'ny foko samy hafa any dia efa makasitraka an'le hira gasy mihitsy. Fanirina zany a indrindraindrindra ny fanirin'ny Tarika Ramilson Pesikara manokana. Faly zay satria tafahoana somatsaritsika rehetrarehetra reo. Elary, mariky zay efa lina izay a anolotra tantara ho anareo zay amin'ity voalohany ity. Mbola tsy lazany lohateny aloha. Revelona zay vao manenonareo. Tsangana moramora nareo pira mangatadalana dia miterany naran'Andriamanitra. Ao arina kely manazava azy. Tonga dia lasary. Ray, roa, telo, daware! Tena afaka manao safa koatra ny hira gasy mihitsy za. Za ohatra hoe rehefa le repos iny so zay dia mivarotra. Eto Madagasikara zany no matetika mahita ny mpanao hira gasy dia mba ny fanirina izy zany mba ho hitany zao tontolo zao zany hoe hira gasy voaboka malagasy zay zany mba fanirina indrindraindrindra zany tsy azo afenina zany fa raha mba hoe mba misy zavatra afaka mba manotoana na mba manampinampy dia ny anaparitaka ny hira gasy any ampitan'ny ranomasina mihitsy zany mba tanjona sy mba kendreny reto Tarika Ramilson Pesikara sokony reto. Ale!